Miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy indray ny tenako amin'izao fotoana izao a. Ho antsika piny moa dia rehefa avy eo ny fampahirezana ho antsika, fa ho an'izay rehetra tsy salama kosa izao fampahirezana izao. Jery tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao a, ao amin'ny Luka 7:7-7:20. Luka 7:7-7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ny anankiray taminy: Tompoko, moa vitsy va no vonjena? Ary hoy izy tamin'ny olona: misese hiditra amin'ny varavarana hety ianareo, fa hoy izao aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Rehefa mitsangana ny tompo-trano ka manidy ny varavarana, ary ianareo mijanona eo alatrano mandondona ny varavarana ka manao hoe: Tompoko, Tompoko, voay izahay. Dia amaly izy ka hanao aminareo hoe tsy fantatro na avitaiza na avitaiza ianareo, ary amin'izany ianareo dia hanao hoe: nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay, ary nampianatra teny an-dalambenay ianao, fa izy teny hoe lazaiko aminareo. Marina tokoa fa tsy fantatro na avitaiza na avitaiza ianareo. Miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka. Any no isan'ny fitoamanina sy ny fikotroanify raha mahita ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba ary ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ny tenanareo kosa dia voaroka any ivelany. Ary ho tonga ny avy any antsinanana sy ny avy any andrefana, ary ny avy any avaratra sy ny atsimo, ka hipetraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro misy aoriana ao aloha, ary misy ny ao aloha aoriana. Ya, fampahirezana omenantsika eto dia hoe: moa vitsy va no vonjena. Fanontaniana izay napetraky ny mpianatra anankiray raha andeha ho any Jerosalema Jesosy sy ny mpianany sy ny vahoaka vitsivitsy, dia nisy fanontaniana nanidikitika ny mpianatra teto hoe: moa vitsy va no vonjena? Vitsy va no vonjena? Moa ve vitsy kely no vonjena sa be dehibe? Raha mijery ny olona be dehibe amin'izao tontolo izao dia tena betsaka. Raha ny eto Madagasikara fotsiny izao dia 520 tapitrisa ny isamponina. Io moa, zay moa zany ny nombre approximative zay, fa tsy dia fantatra loatra hoe ahoana le tena statistika ny taux de natalité sy ny mortalité, zany hoe ny tahan'ny fiterahana sy ny fahafatesana. Fa ny zavatra misy eto dia hoe tsy fantatra marina zany ny isan'ny olona maty sy ny isan'ny olona velona. Fa ny fampahirezana, ny fanontaniana mipetraka eto dia hoe amin'ireo olona be dehibe ireo ary firy amin'ireo zany no hovonjena. Zany no fanontaniana napetraky ity mpianatra anankiray ity raha nanatona an' Jesosy izy. Dia ianao koa mety manana eritreritra hoe firy ary mba olona vovonjy, firy ary mba olona ho any an-danitra. Ho antsika hoa zay tsy afaka mankany am-piangonana izao fampahirezana izao dia mena fampahirezantsika. Jesosy teto dia namaly Jesosy hoe tsy namaly an'le fanontaniana mahafapo izy teto, fa vao mainka aza fampahirezana indray no meny hoe misese hiditra amin'ny vahavahady ety ianareo, fa maro mitady hiditra fa tsy ho afaka. Zany hoe ny tiany Jesosy lazaina tamin'ilay mpianatra zany sy teo anatrehan'ilay vahoaka dia hoe aza variana mandinika ny toetra ny hafa na ny toe-panahy hafa, fa zay atongavanao any an-danitra amin'ilay fisesefana tahaka ilay misesika bus ireny, tena misisika mihitsy. Zay zany ny tena tokony atao raha te ho tonga any an-danitra. Misese hiditra, ataovy mihitsy atonga anao ho afaka ho tafiditra ao. Fa ny olona zay tsy afaka, maro mitady hiditra fa tsy ho afaka. Ny olona zay voalaza fa tavela tsy afaka, dia ireo olona zay variana, mijery ny hafa variana, mitsara ny hafa variana amin'ny zavatra tsy de manahoana, ary misasa amin'ny faliton'ny hafa ihany koa.
manao ny tena no madio sy mendrika ary tsy misy kianina nefa eo anatren'Andriamanitra dia tahaka ny lamba misondraha raha ny faratsiana sy ny fahotana vitan'ilay olona. Ny fampahirezana zany dia omeny Jesosy eto hoe misese hiditra amin'ny varavarana eto ianareo. Zay zany ny fampahirezana menantsika miteny ity. Aza variana mijery ny hafa raha tsy liana hivavaka izy, raha tsy liana ny famonjena, raha tsy liana any hitady an'Andriamanitra fa eno kosa fahazarana tsara zay efa ao aminao, fahasoavana zay efa ao aminao ataovy zay atongavanao any an-danitra. Tany mafy ny finoana ary aza miemotra mihitsy fa rehefa vonjen'Andriamanitra ianao dia tombontsoa fahasoavana lehibe ao anao zany. Ny hafa aza nge ho tomony ianao efa ao amin'ny valandray ve dia hiverin-dalana sanatria mivava? Tsia, aza miverin-dalana fa mandro soa foana fa zay ny tena zava-dehibe amin'ity fanompona ity. Raha tiana ny hafantatra hoe omban'Andriamanitra ve sa tsy? Andriamanitra ry avany tsy naman'izay miemotra fa naman'izay mandroso. Raha hitanao hoe mandroso ny mpiam-panahinao, hitanao hoe manana etaeta ianao ty hitady an'Andriamanitra dia ao aminao zay le fomban'Andriamanitra. Zay ny fampahirezana fohy ny menantsika 10 minitra ihany mba tsy hampamono aminainantsika. Zay ny fampahirezana teto dia tsy namaly valim-panontaniana mahafapo an'ity lehilahy ty Jesosy fa fampahirezana ny meny hoe ataovy zay atongavanao any an-danitra. Aza variana mijery ny hafa, aza variana mandinika ny toetra ny hafa fa ny ianao aza tsy hitanao. Misy ny olona mangetaeta hanala ny sombikazo ao mason'ny ralàny nefa ny andry eo anoloany masony tsy hitany. Dia hoy Jesosy hoe isory aloha ny andry eo anoloanao zay vao manala an'ilay sombikazo kely. Tsy tokony ho variana mihitsy zany amin'ny fahotan'ny hafa, amin'ny fahadisoan'ny hafa, fa marina fa raha misy manao fahadisoana tokony anarina izy fa tsy tokony dia andinika be toetra ny olona ho lany andro amin'izany koa nefa fa atao zay atongavantsika amin'ny fandrosoana ara-panahy, atongavantsika any an-danitra. Zay raha ny fampahirezana ny menantsika dia tahian'Andriamanitra daholo tsika. Ho anao zay tsy afaka makany am-piangonana noho ny antony, ho anao zao fampahirezana zao ary tondram-bavaka anao izahay. Efa nomboka moa ny fivoriana rehefa avy eo dia mitondram-bavaka anao zay ary engany Andriamanitra nasitrana anao ary dia tsy ho tamana eo amin'ny farafara io ianao fa hitsangana amin'izay ary hiasa amelona ny ankonanao ary hitady vola ampidi-bola amin'ny fivelomanao ara-dalàna indray. Zay rehefa dia novelomantsika tsirairay amin'ny andaran'i Jesosy tahian'Andriamanitra daholo. Veloma tompoko.